Tranga tena misy fa tsy tsaona resabe ny tranga fakana-kery ny tanora teto Madagasikara fa indrindra ny teto amin'ny faritra Analamanga tato ato hoy avy ao amin'ny fiadidinan'ny Repoblika. Tovovavy 12 hatramin'ny 20 taona eo ankehitriny no tena hiaran'izany fakana-keriny araka ny nambarany mpitsabo nandritra ny fitsidihana tovovavy anisan'ny niaran'ilay fakana-keriny teny 67 hektara Omaly. Misy ihany koa ny tovolahy fa tsy maro izy ireo hoy izy. Tena toerana nitsisika ny tovovavy roa tamin'ireo niarany fanafiana ny vadiny filoham-pirenena Mialy Rajoelina. Ary nambarany nandritra izany fitsidihana izany fa ho raisina tanana ny fitsaboana ireo vehivavy niaran'ny fakana-keriny. Nanome toromarika ny jerena akaiky ihany koa ny fanaraha-maso ara-tsaina koa Ramatoa Mialy Rajoelina. Nilaza ny mpitsabo mpanara-maso ireo vehivavy avy nalanan-keriny ireo fa tsy misy amin'ny ankapobeny ny herisetra ara-batana nahazo ireo tovovavy ankoatra ny diam-patotra. Efa manara-maso akaiky ireo tranga fakana-keriny ny fitondram-panjakana amin'izao ary baiko nomen'ny filoham-pirenena fa ho sazy enjana no miandry ireo rehetra tompon'antoka amin'izao toe-javatra mampisavorovoro izao. Miakatra tsikelikely indray nisan'ireo olona voamarina fa tratran'ny Covid-19 tao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ray amin'zato tamin'ireo 737 tao fitiliana no nitondra ny tsimokaretina teo anelanelan'ny 20 Mey hatramin'ny 3 Jona lasa teo araka ny antotanisana avoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany maraina. 420 avy eto amin'ny faritra Analamanga, 4 avy ao Atsinanana, 4 tao Diana, 3 avy ao Boeny, 2 avy ao Atsimo Andrefana, 2 avy ao Vakinankaratra, 1 avy ao Analanjorofo ary 1 avy ao Matsatra Ambony. Atao anatin'izay herinandro izay kosa dia olona iray no namony ainy ka mitotaly 773 ireo efa maty ny Covid-19 teto Madagasikara hatry ny nidirany teto amin'ny firenena ny Martsa 2020. Marary miisa 770 kosa no mbola andalam-pitsaboana amin'izao fotoan'izao, 4 amin'ireo miaina anaty tranga fahasarotana. Ny sarakady sahala ny Bariany Madagasikara sy ny Palongasy Negrasy ny Angola tamin'ny lalao tetsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina Omaly alatsinainy. Lalao tafiditra ao anatin'ny andro faharoa ny fifanitsanana amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Afrika taona 2020. Teo amin'ny minitra faha 30 no nahatafiditra bola ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny alalan'ny Njiva Rakotoary Malala. Teo amin'ny minitra faha 20 dia napiditra bola tao amin'ny araton'ny malagasy ny ekipa pirenena avy any Angola. Io isa iray no iray io no nisarahany rotonta tany amin'ny faran'ny lalao. Tsy mbola zatra tsara sady misy tsy ampifanomanana ireo mpilalao-tsiky nanolonan'ny Angola araka ny nambarany Nicolas Dupuis mpanazatra nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety taorian'ny lalao. No mafisy ny Ibrahima Mada, kapiteny Barea fa teo ihany koa ny tsy fahampian'ny fiarahana. Tsy misy ho izy ny fifampitokisana eo amin'ny samy mpilalao satria tsy mifankafantatra tsara izy ireo mba ahafahana manafika indray ny ankilany any amin'ny laharana farany indrindra ao amin'ny vondrona eo no misy any Madagasikara taorian'iny andro faharoa iny. Ny Ganiana izay nandresan'i Madagasikara tamin'ny andro voalohany no mitana ny laharana voalohany miaraka amin'isa 4 rehefa nanao ady sahala iray no iray tamin'ny Centrafricaine. Ny Angola izay efa nandresandry zareo Centrafricaine tamin'ny andro voalohany no faharoa miaraka amin'isa 4 ihany koa. Ny Centrafricaine no fahatelo manana isa iray mitovy amin'ny Madagasikara.